Palindray miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andro an'ity miaraba ihany koa ny mpanaraka rehetra amin'ny alalan'ny tambazotra androany. Raha ohatra vonina fonao dia mino fa andray zavatra ndray ianao androany. Pampahirezo kely ny namanao akaikinao raha vonina fonao hoe dia tsy maintsy andray ianao androany. Amen. Natsika maki teny sotra masinary anio teo ambokiny Hebreo. Galatiana zafady. Galatiana toko fahaefatra no andeha ovakitsika. Galatiana toko fahaefatra andininy faha 2 katreo amin'ny faha 4 4:21 katramin'ny 26. Toy izao ny vakan'izany teny izany aminaran'i Jesosy. Milaza amiko ianareo izay teo ambany lalàna. Tsy renareo va ny lalàna. Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roalahy. Ny anankiray tamin'ny andevovavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevovavy dia nateraka araka ny nofo. Fa ilay tamin'ny tsy andevo dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary zany dia azo atao fanoharana fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin'ny fahandevozana dia Agara izany. Ary ny Agara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabia ka mifamaly amin'ny Jerosalema ankehitriny. Fa andevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerosalema ny ambony kosa izay renitsika dia tsy mba andevo. Amen. Io teny io no ifampizarantsika androany. Teny somary hafahafa kely izy io fa ho hazavaintsika araka ny tsilosaina sy fanomezana avy amin'ny fanahy masina. Androany isika raha ohatra ka ometsika lohahevitra na lohateny afatra androany dia de Peuples, de message. Zany hoe vahoaka roa afatra roa. Azonao vahoaka roa afatra roa. Tantarana olona karazany roa no resahina eto. Ny anankiray ozy izy dia andevo ary faharoa tsy andevo. Andevo tsy andevo. Zanaka. Ny anankiray dia avy amin'ny nofo ary ny anankiray avy amin'ny teny fikasana. Zany hoe le andevo dia andevo tamin'ny fiterahana satria normal be zany zay zanaky ny andevo dia andevo automatika. Fa lay anankiray kosa dia avy amin'ny teny fikasana. Zany hoe ny tsy napa andevo azy dia nisy fanambarana. Rehefa vahanao ny andevo anankiray dia misy teny mivoaka amin'ny tompony. Zay izy vao mivaha. Hoe afaka ty olo ty dia iny teny iny soratana taratasy dia manana sertifika iny andevo iny hoentiny mandehandeha hoe za dia olona afaka. Zay zany aloha le tantara. Dia hoazaveko aminao hoe inona ity tantara ity zany aloha fendohan-javatra mba ho azonao tsara aloha hoe inona le zavatra resahantsika miainga avy amin'ny tantara tahaka ny ahoana, mifototra avy amin'ny resaka tahaka ny ahoana. Ny tantara any am-bokin'ny Genesis dia tantara ny Abrahama izay rehefa nahazo ny teny fikasana izy teo amin'ny 570 taonany fa hiteraka zazalahy ny vadiny izay atao hoe Sara dia niandry ny fahataterahany teny fikasana i Abrahama sy Sara. I Abrahama nino fa Andriamanitra dia mahay mampiteraka amin'ny vanim-potoana rehetra fa Sara nanana fisalasalana. Rehefa niandry ny teny fikasana nandritra ny 510 taona izy mivady dia tsy resy lahatra tsony Sara hoe tena za ty efa raneny
ny sosiety efa milatsaka ka ahonany mbola fako indray mbola iteraka fa zao za manana mpanompo vavy tia ka dia mandehany ianao miaraka aminy de mitera de zay zanaka azonareo de zay tsika de ny anarany io mpanompo vavy andevo vavy io dia Agar de io Agara io miteraka dia Ismaela ny anarany zanakizy sy Abrahama izany fa rehefa vita ny 10 taona tao ambadiky ny terana ny Ismaela de bevoka amizay Sara de niteraka izy kosa any Isaka io no zanaky ny teny fikasana satria manina tamin'ny alalan'ny parole na tongavan'io zazy io tsy tonga ho azy teo foana fa Andriamanitra no niteny hoe hiteraka ianao de nivoaka izy afaka 20 taona zany tao ambadiky ny terana zany hoe 10 taona ny elanelan'ny Ismaela sy Isaka rehefa teraka amizay Ismaela dia zao amizay ny zavatra zay napetraka ary faminaninany amin'ny zavatra ho avy sady tsy mahazo miara mitoetra amin'ny andevo ny tsy andevo fa roay ny zanaky ny andevavo izy Sarai nalahelo be Abrahama hoe zanako ve io enao ngeno niteny hoe mitera amin'io de aveo indray hoe roay indray izy fa zao ny tenin'Andriamanitra enoy izay tenen'ny Sarai enoy izay teneniny fa zanao an'i Ismaela ho firenena lehibe de nesorina Ismaela sy ny reny raha par sentiment tsika mandinika zany de raha tsy toetra fa maninona noatra zany nga rehefa ohatry zao de zao mavomavo koely tsika malagasy koa mo sentimental raha teo mora sensible be tsika raha vao misy za mampatonga ny novegas manao ohatran zany misy zavatra ohatry zay foana misy voaroka misy voadaka amizay voatoatoana fondra malagasy de io zany tantara tena mety tsara amin'ny malagasy mihitsy mivotovoto fo amin'ny Sarai mahita an'io tantara io nefa lizy en fait Andriamanitra mihitsy mandamina ary manome sary ny zavatra izay hitranga ty ambadika hoe tsy miara mandeha ny tantara anankiroa fa misy période avanimpotoana fanandevozana 10 taona ferahana fijanona nylay zanaka andevo ao anatin'ny trano ozy Jesosy nyresaka ny andevo tsy mitoetra mandrakariva ao amin'ny trano fa ny zanaka ny mitoetra ao mandrakariva mandrapatonga n'lay période zaraintsika roa zany de tiany période ny andevo tapitra amin'ny période fanandevozana de miala io de manomboka kosa amin'ny période ny zanaka de tsy miara-monina ireo roa ireo azonao hatreo so de versady ianao eny ary itoitsika ao anatin'le tantara ozytsika tao amin'ny loha hevitra hoe de peuple de message vahoaka roa teny anankiroa zay alozan'le izy ao amin'ny teny ao amin'ny vatana ao amin'ny hitamaso lay tantara de tantara ny Ismaela izay any Arabia reo Arabo reo zany sy tantara ny Isaka izay atao amin'ny vahoakan'ny Israely ny anankiray andevo de ny anankiray kosa tsy andevo ao tsara ianao nomboka hiditra lalindalina kely tsika mantsy eo amin'ny tamaso de zay mifandehany fa eo amin'ny tontolo ara-panahy de afandray ny fandehany zay natonga azy resaka hoe fanekena roa tadidinao zay vakiny zay fanekena roa ao amin'ny ara-panahy ndray de ny andevo de ny Israely ary ny tsy andevo de ny olon'ny Kristy mbola tsy very sa efa very kely zany hoe eo amin'ny tamaso de ny Israely le zanaky ny teny fikasana fa ao amin'ny tsy tamaso tsy zanaky ny teny fikasana ary zareo fa andevo mbola azo d'accord lazao kely namanao d'accord velo tsangano ny tanana raha tsy d'accord eo amin'ny tamaso de tsy andevo ny Israely eo amin'ny tamaso de zanaky ny teny fikasana izy satria ny teny fikasana de manambara fa Isaka ny mpandova ny Abrahama
le mpandova amin'ny sary amin'ny fomba fijery ivelany dia tahaka ny hoe mpandova ny hareny Abrahama, no tsy zay le izy. Fa le mpandova ny teny fikasana mihitsy ny hoe misy ligne, misy toya taranaka. Lay taranaka zay ho avoaka ho vahoaka an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny Isaka. Zay ny dikan'le teny fikasana teo amin'ny hitamaso. Eo amin'ny tsy hitamaso kosa any amin'ny tontolo ara-panahy dia zay taranaka io olona izay neverina faraka ny teny fikasana io dia taranak'olona andevo. Satria maninona? Noho ny amin'ny firazanana. Jerenao tsara rehefa mamaky ianao ny Baiboly tsisy mérite intsony ny akamaroam-potoana ireo Israely rehefa manondrana foana izy menakavy. Ary tsisy olona mamaky Baiboly ka tsy mivoto fo. Fa zay mamaky an'io rehetrarehetra tera zany Andriamanitra fialana ny te amaina mandrivorivo isaky ny mihetsika. Tena mety mihitsy rehefa misy loza manjo ny Israely, marina mihitsy zany. Satria maninona vahoaka ampiodiny. Fa nohony amin'ilay teny fanambarana hatrany voalohany zao dia tsy afaka intsony fa tsy maintsy tohizana le tantara. Ary inona zay zavatra izay? Lay teny fikasana dia nomena ny Abrahama. I Abrahama nandray azy fa ny tarana nandova fotsiny. Azonareo mandova. Nekena nohony amin'ny firazanana, nohony amin'ny Abrahama, Isaka, Jakob. Jereo tsara fa rehefa manonona ny teny fikasana, rehefa manonona ny teny sotra masina atao amin'ny Baiboly, dia ny présentation de Jehovah Andriamanitra, za Jehovah Andriamanitra ao, Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakob, tapitra ny tantara. Reo olona telo reo nazo ny teny fikasana, fa ny ambony mpandova fotsiny ihany sisa. Mpandova fotsiny ihany sisa. Dia nanatanterahana fotsiny izy mitoy le tantaran'ilay andevo ao amin'ny nofo zany dia ireto olona ireto indray no andevo. Zay ty tantara ity. Rehefa mamaky isika dia ny zavatra izay resahany eto dia tsy renareo va ny lalàna. Dia miresaka izy mikasika any Sinay. Ny Sinay dia tsy nomena ho an'ny taranaka Ismaela. Satria fa voaroaka Ismaela, azonareo. Dia nefa iza nentina teo Sinay? Tsy ny Jiosy, tsy ny Israely. Dia maninona ary no miresaka Sinay? Nefa andevo ny resana. Satria lay Israely dia lasa andevo ao amin'ny tontolo ara-panahy. Eto amin'ny tontolo ara-nofo, zanaky ny teny fikasana. Ao amin'ny tontolo ara-panahy, andevo. Satria maninona ny andevo? Andevo mpahotana. O Jesosy eo amin'ny jorona toko favalo hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo izy. 8:30 misy an'izay. Raha ny zanaka no mahafaka anareo dia maninona ny toyany? Afaka tokoa ianareo. Ahoana navaliny Israely? Fa maninona izay lazainao fa ho afaka? Igny tsy andevo hatrizay e. Zahay taranaka Abrahama. Zao no navaliny Jesosy taminy. Lazaiko aminareo marina tokoa. Zay rehetra manota dia andevony ota. Ny andevo tsy mitoetra mandrakariva ao an-trano, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Ao amin'ny tontolo ara-panahy dia inona zavatra hitan'Andriamanitra? Reto ny andevo. Dia reo andevo reo amin'izay manomboka miditra isika ao amin'ny vetin'afatra amin'izay le hoe 2 messages amin'izay. Ty Baiboly vakitsika itya dia mizara 2 mazava tsara. Isika fotsiny na araky ny nampianarana antsika sy par sentiment dia mieritreritra hoe Baiboly ray manontolo io misy antony matoatra zao. Fa izy ty concile ny nanambarana n'izy ty boky 900 ny ao anatiny. Dia nisy fivoriana tamin'izany fotoanandro teo amin'ny fiangonana katolika aloha voalohany indrindra hoe izavy ny boky ho ampidirisika. Dia avy eo ihany koa ny fiangonana protestant dia nampiditra an'izay zavatra izay hoe ity indray ny concile izay ampidirantsika an'ireo atao hoe livre canonika na ireo boky izay ekena fa tenin'Andriamanitra. Dia ny Baiboly katolika dia misy karazam-be dehibe izy ao amin'ny testamenta taloha ao. Fa ny Baiboly jiosy dia mitovy tanteraka amin'ny Baiboly protestant aty manomboka Genesisy dia tapitra eo amin'ny boky Malaki. Dia ireo amin'izay rahalahy sy anabavy eo amin'izay tsika no miresaka mba ahazonao tsara mihitsy hoe fa maninona tsika eto anivon'ity fanompona ity? Maninona za rehefa miresaka aminareo? Dia ny akamaroam-potoana 5:10 isan-jato ny fotoana dia baze mifototra tsika amin'ny fanambarana izay omeny ny testamenta vaovao, ny fampianaran'i Kristy sy ny apôstôly. Satria maninona?
ity baiboly ity dia tsy destiné ho anakarazan'olona ray fa ho anakarazan'olona roa, ho an'ny andevo sy ho an'ny mpandova ny teny fikasana, ho an'ny Israely sy ho an'ny olony Kristy. Zay ny voarakitra ato. Manomboka eo amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny boky Malaki amin'izay, dia inona ny zavatra natao rehefa nanomboka ny safidy amin'izay an'ireto vahoaka ireto Andriamanitra, dia nanome fepetra izy zay le resahany teo hoe lalàna teo amin'ny tendrombohitra Sinay, miisa 380 sy 900, 580 sy 300 dia milaza hoe aza manao an'izao, ary 870 sy 200 dia milaza hoe ataovy zao. Dia rehefa ataonao reo ny ambiny rehetrarehetra amin'ny atao hoe tanak, zay natao hoe baiboly jiosy manomboka boky ny Genesisy ka hatreo amin'ny Malaki, ary ny zavatra izay hitako hoe tena mahagaga sy mahafinaritra amin'ny fandaminan'Andriamanitra dia zao, ny tanak dia nisoratana tamin'ny teny Hebreo, zany hoe destiné ho an'ny Hebreo. Fa ny testamenta vaovao dia tsy nisoratana tamin'ny teny Hebreo fa nisoratana tamin'ny teny Grika. Ny teny Grika izay fitenin'ny firenena rehetrarehetra teto amin'izao tontolo izao, deuxième langue firenena rehetra teto amin'izao tontolo izao, tamin'izany vanim-potoana nanoratana azy zany. Tahaka maneho sady hoe ity anankiray ity fanambarana ray ity dia destiné ho an'ity vahoaka anankiray ity. Ary ty ray ity kosa dia lova, fanekena, anjara, nomena ho an'ity karazana vahoaka ray ity. Miverintsika amin'ilay titre, amin'ilay fanambarana, deux peuples, deux messages. Raha vao tsy haitsika amin'izay ny mamaky ny teboka voalohany aloha dia zao, ny olona araka ny nofo avako dia tsy mahay mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra. Zany nahatonga ny Israely tsy afaka nino ny filazantsara, satria maninona? Deux peuples, deux messages. Ny andevo tsy mahay mandray zay an'ny zanaka. Azonao ve ilay izy? Miteny ny fanahy fa ozy izy ny olona araka ny nofo adalany zany ry Paoly. Aiza nisy maty amitsangany zany. Vao makako ianareo miresaka hoe vao ombo ao amin'ny Kristy Jesosy nareo, vao ombo ahoana? Ino zany rediredinao zany? Ahoana ny atateraka an'izany Jesosy efa maty, efa fahafiriana ve? Dia milaza ianao aty aoriana aty fa miaraka vao ombo aminy. Pasen'ny olona fotsiny izay araka ny nofo, ny fanambarana araka ny fanahy. Satria tsy hainy zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy fatany zany, tsy azony zany, tsy nomena azy zany. Satria maninona? Le peuple, le vahoaka voalohany izy araka ny nofo, nomena zavatra fotsiny, nomena teny fanambarana, nomena fampanantenana izay mifanaraka amin'ny vanim-potoanany fotsiny ihany. Ary rehefa tapitra le vanim-potoana dia tsy valida intsony le zavatra rehefa avy eo. Rehefa mamaky an'io baiboly io ianao dia ny zavatra hitanao anatin'ilay izy na dia miteny zavatra ary Andriamanitra tsy valida amin'ny fotoana rehetrarehetra iny. Ohatra tsotra zao miteny izy, mandehana midira ao amin'ny tany Kanana fa omeko anareo zany. Asan'ny Israely, zay tsy hiditra ao, zay kely dia kely. Zareo ingeza dia ingeza, tahaka ny tsy ngetany izay ao anatrehany, ary tahaka izany koa ny fahitany anay. Impressionner zareo. Nivoaka ny parole de Dieu, ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana, fa tsy netiniditra izy. Rehefa avy eo naringan'Andriamanitra izy noho izay fandavany zay, ozy izy indray izy rehetra andao hiditra ny ray. Ozy Mosesy, efa tsy zantsony zao, matinareo raha miditra any, andao hiditra fa zay ny tenin'ny Jehova fa komaly. Dia lasa izy niditra dia maty indray zareo. Ao anatin'ilay tantara, ao anatin'ilay baiboly dia misy fanambarana anankiroa zay nomena ny karakarana ny vahoaka ara-nofo. Zay mahatonga an' Jesosy miteny, zay mahatonga an' Paoly miteny ao am-bokin'ny Korintana 2:5, andininy 7:10, raha misy olona amin'ny Kristy dia maninona? Olona vaovao izy, vahoaka vaovao izy.
vahoaka vaovao, sakafo vaovao no mety aminy. Vahoaka taloha, sakafo taloha no mety aminy. Hozy izy Jesosy miresaka, tsy misy olona mampiditra divay vaovao ao anaty sy ny hoditra tonta. Fa maninona sy ny hoditra tonta raha ampidirana divay vaovao, rovotra izy. Rehefa ny olona tsy nandray ny fanamasina no anambaranao sitrapon'Andriamanitra izay omeny amin'ny alalan'ny fampianaran'i Kristy sy ny apôstôly, titra izy, tezitra izy, romotra izy, malahelo izy, tsy azony zany. Zany nampatonga ny Jiosy ao amin'ny Jaona 9, saika hitorabato an Jesosy. Iny Jaona 9 iny mahavariana, melohan'ilay izy dia zao ny ambarany, ary hoy Jesosy tamin'ny olona izay nino azy. Tamin'ny olona izay nino azy. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo, dia ho mpianatra tokoa, dia ho fantatra reo ny marina ary ny marina nafaka anareo tsy ho andevo. Vakinao ny tantara tonga ary amin'ny farany, ary reo olona izay nino azy reo ihany, saika hitorabato azy. Titra lay sy ny hoditra tonta. Satria maninona nampidirana divay vaovao. Zao ihany koa ny revers, ny famadika amin'izay zavatra, ary tsy misy olona mampiditra divay tonta ao anaty sy ny hoditra vaovao. Zasenao amin'izay verinako ale fanambarana teo, maninona isika ny tsy mifanambara n'izany zavatra any, fa maninona ny tsy raisina ny teny fikasana be dia be izay mahafinaritra, mampilendalenda, mampilelamolotra, mampietahiletana. Fa maninona ianao tsy tenenao hoe ianao dia ho mpanan-karembe tahaka ny Abrahama. Satria Abrahama lay vahoaka taloha, lay vahoaka taloha, lay vahoaka ara-nofo. Raha torinao amin'ny Abrahama amin'ny bokin'ny Galatiana 4, tsisy ninina azony Abrahama zany zavatra zany. Raha torinao amin'ny Davida ny Efesiana 2, raha resahanao izy hoe ny fahadalan'ny fitoritena ry Davida sitrapon'Andriamanitra aminjena zay rehetra mino, tsy voarainy Davida zany. Raha resahanao amin'ny Eli, ijonona mpanao batisa raha igny tsy nafantatra ny fanambaran'i Jesosy. Miresaka Jesosy fa tsy azony jonona mihitsy zany. Tsy voarainy zany, satria maninona? Izy lay vahoaka ny testamenta taloha, izy lay andevo. Lay andevo te zao, lay olona araka ny nofo. Tsy nomena ny fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra, dia amin'ny mandevo azy, amin'ny mampanompo azy. Ny mpanompo tsy mihevitra, tsika raha manana mpanampy, raha manana mpiasa, dia ny mpanompo tsy mihevitra, afa-tsy hoe inona ny kadohako raha manao an'io zavatra io. Tsisy olona mihitsy ny ka hoe ampiasanao dia sao ataontsika mahafinaritra be, ianao tsy mahazo karama, fa fifandraisantsika ataontsika tena fifampitondray ny ray sy ny zanaka, andramo ary jerentsika. Tana maka-panampy dia teneno an'izany izy, rehefa manontany ohatrinona ny karama, dia ho hitantsika eo raha isy hiditra ao anatin'ny tokantranonao. Fa tsy maintsy ampanantenainao zavatra izy, satria zay lay ao anatiny. Takizay ihany koa ny vahoaka araky nofo, tsy maintsy ampanantenaina zavatra, tsy maintsy lazaina fa raha manompo an Jehovah Andriamanitra ao ianao, dia tahak'izao ny anjoanao. Ary raha tsy manompo azy ianao, tsy maintsy misy ihany koa ny fikapohana, tsy maintsy misy ihany koa ny fibetesana, tsy maintsy misy ihany koa ny sazy ao ambadika ilay izy. Dia raha tsy manaraka kosa ianao, dia zao ny anjoanao. Tsy maintsy miafara amin'ny tantara izay azona tombony foana ny tantara. Ka dio izay resako izay. Fa rehefa vahoaka ara-nofo no entinao, tsy maintsy zay ny terminaison-io tantara io hoe aiza ho aiza le tombontsoa anay. Raha mamaky ohatra Salama ianao 66 dia 66:10 eo somary ohatra misy kapoka kely mamaivay zay. Andriamanitra efa nizatoetra anay ianao, efa nanefy anay tahaka ny fanefy volafotsy amin'ny memy ianao, efa nitondra anay tamin'ny fandrika ianao, nandeha namaky ny rantso ny afo izahay. Fa tsy maintsy misy toy fa tsy tapitra eo tsisy anaraka an'Andriamanitra amin'izany mihitsy hoe tapitra eo fa iza raha nitoy. Dia tonga dia niova le toko, misy adino zany.
Tsy mety amin'ny andevo zany fanambarana zany. Tsy mety amin'ny olona araky ny nofo zany fanambarana zany. Fa mety ny olona araky ny nofo aizany karamany zay sakrifisinay zay. Okey le miaritra tsy maninona taky ny asa rehetra. Rehefa mpanatenainao kosa fe hoe 10 millions ariary ny karama ambadika io izany tsy aritra zay retany io. Voaza maraina atraizy amfiry le fo amin'ny 4 sa amin'ny 3 ataonay zany raha 10 millions ariary ny karama ka dia nitoy an'ilay vakiteny ao amin'ny Salamo 119 nefa nitondra anay tamin'ny fitahiana matretrika ianao. Rehefa mijery ianao ny fanekena vaovao kosa izay tsy zany ny parole dia niaritra nyity rehetrarehetra ity Paoly kanefa raha ohatra zany tantaraina verina le Salamo 66:10 dia zao. Andriamanitro nanoratra Salamo 66:10 Saint Paoly efa nizatoetra anay ianao. Efa nanadio anay tahaka ny fandio vola fotsy amin'ny memy ianao. Efa nanisy eta mavesatra teo ambalanay ianao. Namaky ny afo sy ny rano izahay. Paoly manoratra, mbola ho ianao kanefa nanapaka ny lohanay ianao. Tsy mety an'izany ny andevo. Zany ve no tantarainao aminy hoe fiafarany ty tantara ty sa dia efa miaritra amin'ny mafy rehetra ianao, mbola tapahana ny lohanao rehefa avy eo. Ny mipetera ihany koa ohatran'izay. Kanefa nomboana tamin'ny hazo fijaliana izay sady natsongoloka rehefa avy eo. Iza ny anaiky an'izany? Iza ny aritra an'izany? Tsy mety satria maninona? Divay roa samihafa. Divay roa samihafa. Divay vaovao te siny hoditra tota te rehefa nararaka ao rovotra le siny hoditra. Fa ny divay vaovao tena tao ho an'ny siny hoditra vaovao. Zay mahatonga antsika zay rehetra mitory dia tsy maintsy miresaka misy zavatra kely hafafoana mikasika ny fahaterahana indray. Azonao siny hoditra vaovao, afahanao maharitra, afahanao mitombo, afahanao miala ny fitadiavana tombotsoa manokana ho an'ny tenanao. Dia velona kosa ho an'izay efa maty sady nitsangana tamin'ny maty hamonjy anao. Fa raha tsy voarainao zay dia tahaka ny Israely any ianao mitady ny tombotsoa anao foana. Zay raha lasiana bavy ity afatra ity. Izay ny voarakitra io Baiboly io. Fa ny olona rehefa ny toe-po sy ny toe-panany mbola le toe-pona olombelona dia te hisabaka ny mety aminy. Ato amin'ny testamenta vaovao misy azamy mandovalinanitra mety zany. Tianay zany. Fa ato amin'ny testamenta taloha ihany koa misy fampanantenana matsiro marobe. Reo ny tena mety aminay. Ny olombelona nge vatana aina fanahy fa tsy fanahy mandehandeha. Fa za te hilaza aminao rehefa nateraka indray ny olona dia ny fanahy ao anatiny ao, ilay fanahy mahazanaka Andriamanitra, ilay fanahy izay ao anatiny io fanekena vaovao io misy fitantaraina an'ireo olona masina marobe, ireo naharitra marobe, dia hafa mihitsy sakafony zareo. Afany mamelona azy, afany manavao ny ainy, ka na tsy omena hozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy nampaninina azy na teo faty ary izy, tsy nampaninina azy na teo faty antoka ary izy. Any amin'ny Hebreo 10:2 dia misy an'izao tantara zao hoe nifaly anareo raha norobaina ny fanananareo. Hozy izy ilay olona izay manitatra ny sainy satria fatany fa omen'ny tompo tsaratsara kokoa izy. Misy zany ketrika zany atadidiko mihitsy le témoignage-ny pasteur manatso hoe very le iPhone 10. Tafiry taona iny? 2 taona sa 3 taona? Otra mbola tsy hosola. Very ny iPhone 10. Hozy izy ny raha manodidina. Mety zany. Azo 12 zany, 12 sina nalaza tamin'izany raha tsy diso ana 13. Mahazo 13 zany. Ay, hozy izy fotsiny. Ay, satria maniny, zay le olombelona. Very le any, solony Jesosy zany. Very ny bisikileta, misaora ny tompo fa azo moto. Raha very ny moto, misaora ny tompo fa azo ngeza kokoa mahazo fiara ndray. Very ny fiara kely, mahazo 4x4 renao fa za matahotra ny amin'izany mihitsiny. Andriamanitra tsy maintsy manonitra fa zay lazainy, onerako zay rehetra lany ny valala. Onerako mitona lany ny valala hoy Jehova. Fa za message zany ingera lasana bafy tena hifonako aminao e.
fa message ho an'ny Hebreo zany. Ozy sika hoe misy antony matoa nosoratana tamin'ny teny Hebreo io Baiboly io. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra, rehefa miteny ny soratra masina. Any boky ny tantara faharoa toko fafito andininy faharoa amby folo manomboka. Indro raha mampiantona ny andro ao Jehovah. Ary tsy asiako ranorana milatsaka amin'ny tany. Na saiko mandany ny tany ny valala, na anaterako arety mandringana ny oloko. Raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, hiaino any an-danitra dia amela ny elony dia hanasitrana ny taniny. Izany zavatra izany fanambarana ho an'i Israely. Fa efa firifiry ny lohalika nandohalika teto Madagasikara, nandohalika teo tanina renina, nandohalika erak'izay trottoara rehetrarehetra sy totohatra rehetrarehetra misy mba hamelana ny eloko Gasikara. Fa vao maika voalohany amin'ny farany ihany mandrakitiny androany. Ohatrany hoe arakaraka ny vavahana anazy vao maika ozy izy Andriamanitra alefaso. Tamin'izany fotoana izany mety fadimy aloha amin'ny farany aloha hiakatra faefatra efa mivavaka izy. Fatelo voalohany zao. Satria manino message ho an'i Israel. Ary message ho an'i Israel tamin'izany vanim-potoana izany koa ary. Fa tsy aty amin'ny vanim-potoana hafa intsony. Fa tahaka ny ahoana ny firetam-pondry Petera izay atao hoe zelota. Avy amin'ny teny hoe zel zany zelota zany, zele, mafana fo mirehatra. Ary ireo zelota ireo nampatonga ny Romanina tena natahotra ny kristianina sy namonana azy satria tao amin'ny jiosy nisy an'izany zelota zany. Dia ny zelota zareo toepona arabo ireo zany ireo tena mahavita manao an'io kamikaze io. Ny aty firenena hafa tsy manao an'izany fa ireo mahavita manao kamikaze, mamono ny tenany, manao viveriny aigny mba atateraka mission. Dia ny zelota nanana an'izay fotopisaina an'izay tena zay anaovanao azy eo, anaovanao azy fa tsy maintsy matiny zay manodidina azy eo. Dia natahotra an'izany ny Romanina. Dia lasa ny azakazaka tamin'izany impiry ry Petera ao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly toko voalohany no niresaka tamin'i Jesosy. Amin'izao fa no ampodinao ny fanjakana amin'ny Israely. Hoy Jesosy tsy zany nge ny aviko. Tsy apody fanjakana zany efa tapitra ny tantara faharoa toko fafito. Netseritra ny olona fa rehefa mibebaka izy, rehefa manao fanatitra izy, rehefa nitsangana ny tempoly, efa endry tsara ny olona, efa tsy mivavaka tamin'Andriamanitra hafa intsony. Dia hoe zao ny vanim-potoana, tsy zany intsony ankehitriny. Efa hitantsika amin'ilay deuxième partie an'ilay tantara, ka ianareo Petera izay vahoaka andevy fahiny. Dia ho avadika kosa amin'izay ianareo, an'ilay vahoaka ny teny fikasana. Tadio tsara fa tsika tsy vahoaka tamin'ny alalan'ny taranaka. Tamin'ny alalany hoe satria tsika taranaka izao dia izay mahatonga tsika voavonjy. Tsia! Fa avy amin'ny teny fikasana. Ozy izy misaotra masina ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa, ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo. Ho an'izay lavitra, ho an'izay akaiky, natsony Jehova anatona azy. Natsony Jehova. Natsony isika. Tsy noho ny amin'izay nataontsika. Zay le hoe fahasoavana, tsy noho ny amin'izay nataonao, tsy hoe satria mendrika ianao, tsy hoe satria nitandry teny ianao, tsy hoe satria tsara fitondran-teny ianao dia mba natsoin'Andriamanitra. Fa noho ny amin'ny tenany dia nantsoina ianao. Noho ny amin'ny famindram-pony dia natsoina ianao. Ozy ilay hira ny raintsika teo hoe nalainao avy lavitra loatra ve tsy ho ampiasainao. Noho ny amin'ny filany, noho ny amin'ny faniriany ampiasanao dia nantsoina ianao. Dia nomeny teny fikasana ianao. Dia nomeny parole amin'izay ianao. Dia raha tena zanak'Andriamanitra nateraka indray ny fanahintsika marina dia iny amin'izay no raisitsika. Dia ozy izy ilay fanambarana amin'izay miverantsika amin'ilay Galatiana toko faefatra. Mandeha ilay tantara ny tendrombohitra Arabia ozy izy, dia ny tendrombohitra Sinai ozy izy dia any Arabia, ary mifamaly amin'ny Jerosalema io tendrombohitra io. Eo zany le sary, lasa anankitelo indray le sary ao anatin'ilay izy. Tamin'ny voalohany izy roa, Arabia sy Jerosalema. Tamin'ny voalohany izy andevo sy tsy andevo. Mifarina ny tantara, lasa telo le resaka. Lasa misy Arabia, dia lasa misy Jerosalema, dia lasa misy Jerosalema any ambony. Azonao le izy? Arabia, zay Sinai, zay lalàna, zay teny fikasana, zay testamenta taloha, zay fanekena taloha.
fa ao ambadika kosa ny Jerosalema antsika dia any ambony. Zavatra tsy tamaso. Teny fikasana tsy tamaso. Fampanantenana tsy tamaso. Fa ny afatra izany dia natao an'ny olona izay fa voaovany any anatiny any. Raha vao tsy voaovany any dia aiza kosa moa pastera? Dia mba olombelona ihany any atena ity. Mba mila izay ilaina, mba mila izay tediavina. Hoy Jesosy nanambara hoe, efa fantatry ny rainareo, mbola tsy mangataka akory ianareo. Dia omeny maimaim-pona izany. Omeny atsika maimaim-pona ny zavatra rehetra. Tsy mila teny tazomina, tsy mila teny fikirina, tsy mila teny apetraka eo amin'ny rindrina. Jehovah hitay anao na mivoaka ianao namiditra ankehitriny ka ho mandrakizay. Na mametraka an'izany ianao na tsy mametraka an'izany. Rehefa vahoaka ny Kristy ianao, izy malala izay tokony ho ataonao ary ho atao anao. Ary nametraka an'izany ianao na tsy mametraka an'izany, rehefa asian'Andriamanitra fisedrana mba asiako manokatra kely le varavarana, mba asiako mangalatra kely le zavatra ohatr'izao, mba asiako misopatra kely le ohatran'izao, tsy masakana anazy iny. Fa tsy hoe hiditra ao izy le tia Jehovah hony ombanao. Na mivoaka ianao na miditra kehitriny ka ho mandrakizay, andao hivoaka fa Jehovah ny momba azy. Tsy misy an'izany. Zay mahatonga antsika miresaka mandrakariva, mampiorina ny fotsika, tsy amin'ny parole, tsy amin'ny fanambarana, tsy amin'ny fampanantenana, izay hita maso, izay navoaka teo amin'ny tendrombohitra Sinay, izay nampifamatorina tamin'izany boky didy amandalan zany, mifamatotra amin'io daholo ingy zavatra rehetra. Raha mamaky ianao ny bokin'ny Joshua, dia zao ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra. Ataovy eo anoloana, azavela hiala io masonao, ny fanambarana rehetra voasotry ity bokin'ny lalàna ity. Fa raha zany no ataonao dia atandrina, asony aleanao, ianao. Fa ny olona rehefa mamaky dia raisy ny tapany fotsiny le izy. Rehefa mamaky hoe fa nilon'ny tongotra sy fahazavana ny lalako, any am-boky Salamo misy an'izany, 119 misy an'izany. Fa nilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. I teninao lazainy io ngely teo amin'ny Sinay e. So heverinao fa zavatra hafa io. Fa rehefa ny olona tsy mahazo an'le izy dia azo tombony le esprit de l'Ancien Testament, le fotoposaina ny testamenta taloha, dia azo tombony mandrakariva. Le fisaina n'olombelona andeha vositsika, mpanompo ositsika. Borosy an'io trano io izy mila tombony a. Raha tsy ny izy kitera-tsemboka fotsiny amin'izao eo, raha kelikely ny karamany fafafafany eo fotsiny io. Rehefa hitanao izy fatapatany fa ody madama amin'ny 12, latsaka 5 izy. Taony eniny hatrany embavahady any, zany fa miborosy trano. Zany izy zany fa miborosy trano. Tena ohatra hoe mandiry eny. Fa raha vao tsy eo madama, manoko resaka ao tokotany ao, sady zany ny fandehany ao. Sivy caméra de surveillance ny raha tsy matoky ahy ianao. Manoko resaka ao tokotany ao izy menakavy. Za manatitra mpianatra dia ny zavatra hitako feno mpanampy vao ambohi-pionana izy menakavy mihitsy na ny mpanaterana mpianatra any. Mpianatra 7 miditra, mahita tataraina foana izy, 7 sasany izy vao tafody eo, nefa fianarana 200 metatra amin'io, 7 sasany izy vao tena madama nisy azo. Lahatra be le napiditra ankizy tao dia tena fefakada zay teo tokotany teo, mandrapiditra izy rehetra tsirairay avy. Nefa izy rehetra miresaka eo, mahasisotrano izy dia eo aloha dia ahoana kiny anenareo anena le olona mandreraka be memena ohatran'iny. Fa ary amin'ny tamasonao ary zavatra hafa ny asehony, satria izy mpanompo. Dia tahak'izay ihany koa amin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra. Ny esprit ny Ancien Testament manao zavatra son-javatra. Ilay vahoaka anankiray izay avy amin'ny fahaterahana, izay avy amin'ny firazanana, izay taranaky i Abrahama, taranaky Isaka, taranaky Jakoba, dia manao zavatra, asony zavatra. Satria izay ny teny nomena anazy. Raha hoe ianao hoe Jehovah, ataoko fialovako ianao, ataoko azao ianao, misy condition mila manompo ianao. Mila aterinao zao any bokin'ny Malakia any, Malakia 3 miresaka an'izany. Atero ny apôfolo karena. Sokafako anao ny trano.
lanitra fitehirizan-tsoa. Taloha mpanao ampafolo-karena fa ny toe-poko tsy toe-pona mpanao ampafolo-karena. Zany ny zavatra nahavariana indrindra nandritra 10 taona nanao ny zavatra io foana. Fa ny any natao foko any Andriamanitra za tsy miraharaha izay omenao azy tsy omenao azy any. Ary ny tena marina za fa any anatiko lalina any zany a, zay ny anaralisy tao amin'ny fiangonana nisy anay ampafolo-karena, fa any anatiko lalina any manda hoe za tsy hanao dimy zany. Fa ny ako farafahakeliny 11% mba tsy tonana an'le 10 fotsiny zany. 11, 12, 15, 20, 25, misy fotoana manao 50. Fa ny anatin'ny foko lalina satria efa novain' Jesosy ny tany anatiko ka na de mamaky ary omboka marantsika, na de mamaky ary an'ilay fanekena nomena, an'ilay taratasy nomena ny mpanompo, ny foko izay efa lasa zanaka de tsy miandrandra intsony. Tsy hoe fady tandreno tsara manao an'izany so de mitantara zavatra tande ozy Pasteur Tovo hoe fady io zany io testamento zany ny fampianarana nomeny anay tao. Tsy mbola niteny an'izany tsika. Azonao vakina tsara io. Reo ankizy nianatra rehetrarehetra reo de nasaiko nanomboka Genesis daholo mamaky Baiboly. Ary normalement zalareo fa za moa tsy mahita izay tena ataony any anatin'ny tranony ihany. Fa ny tompo mahalala. Fa normalement fa navaky Baiboly hatramin'ny farany reo de fa namerina indray. Fa rehefa mahazo certificat moa zany de tsy fantatra tsony hoe aiza indray zao tsara andatsahana kely hoe aiza hoaizinareo zao. Vovaky daholo za tsy manakana ny olona tsy hamaky an'io zany. Fa ny toe-ponao ohatry ny ahoana. Zanaka ianao sa andevo. Fa raha andevo ianao mbola tsy nandray ny fanahy ny zanak'Andriamanitra zay iantsoina hoe abaray ianao. De hitady foana an'izay tombonao anao. Hitady foana izay soa anao, izay amikirana. Hoy rehefa nilaza hoe ao boky Salama, ao boky ny obolana nge misy hoe nivaly fanetretena sy fatahorana an Jehovah dia harena voninahitra ary fiainana. Fa jereo anatin'ny testamenta vaovao, iza nahazo harena, iza nahazo voninahitra, iza nahazo fiainana. Izy rehetra zay tonga tao ary dia nivarotra amin'ny fananany dia nitondra vola teo tongotry ny apôstôly dia zaraina tamin'ny hafa. Zay tonga tao dia voninahitra, afa-baraka daholo, afa-baraka, ohatra ny hitako ny paozin'ny Paoly, voahenjika, ohatra ny hitako ny paozin'ny Paoly, nampidinina amin'ny sobika, le mpapidina amin'ny sobika amin'io mety mpiara-mianatra aminy, le miandry ety ambany zany, le mitazana ety ambany, mety mpiara-mianatra aminy zao ve le sisany efaran'la. Ohatrany nandeha tamina université, izy ary ny université mba matanjatanjaka eto Madagasikara, zay Sky io zany. Iny tsy nary ambonimbony ary. Dia ianao sortant an'iny Sky io, misy mampidina amin'ny sobika. Ianao sortant avany, nefa tsy manana zay hoanina. Afa-baraka, nefa ny oabolana milaza, fa voninahitra. Aizany, aiza misy an'izany? Tsy vita an'izany, fa mbola eo ambany fahefan'ny Petera. Petera napetraka ho lohan'ny fiangonana. Lehilahy tsy nianatra, tsy mahalala zay soratra na dia kely akory ary fa mpanjono no asa. Dia ny patron an'i Paoly, mpanjono. Nefa izy nandalo fianarana ambony. Voninahitra ahoana? Fiainana. Tsy valida intsony zany fa jerentsika ao anatin'ny tantara io nanolotra ny aina. Hozy izy ary Jesosy nilaza rehefa nanontany Petera izy indray maka, indray nafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, inona kosa mba ho azonay? Nefa rany le tantara azo fanenjehana ianareo, ahita loza ianareo, ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, zany lova, zany zavatra zay lovainao miaraka amiko, fa nahagaga fa tsy rovotra ilay sy nioditra nandrean'izany teny hafahafa zany. Satria maninona ny Jerosalema andeha any ambony. Azonao le izy ny Jerosalema dia any ambony. Tsy fampaherezan-teny zany. Tsy rehefa misy manjoanao dia ny Jerosalema ko any ambony. Fa le fonao mihitsy no midoboka amin'izany.
le fonao herinao mihitsy hoe sarangatsy mifamatotra eto amin'izao tontolo izao a. Sarangatsy an'izao tontolo izao a. Amin'izay fotoana ianao mandalo falatsana, ampaherezony any anatinao any, zatsy an'izao tontolo izao. Hoy Jesosy rehefa mivavaka, raha eo tsy an'izao tontolo izao ireto. Tahaka tsy an'izao tontolo izao. Fantatrao ny atao hoe izao tontolo izao, tsy mijanona amin'ilay jentilisa-mpanenjika fivavahana. Fa ilay olona ato mihitsy ny atao hoe izao tontolo izao. Israely enge io lazainy Jesosy fa izao tontolo izao io e. Dia tahaka izany ihany koa tsika rehefa nateraka indray tao amin'ny filazantsara. Dia ny Jerosalema tsika dia ilay any ambony. Io ny famatorany fotsika. Eto ambonin'ny tany misy miditra misy mivoaka. Zay moa lalàna ny varavarana, varavarana tsy mbola nahita zavatra ianao hoe niditra dia tsy mivoaka tsony. Tsisy an'izany. Hoe nitsofoka dia izay. Sanareo efa nisy nanao an'izany. Miditra varavarana dia ato mandrakizay. Maty aho ianao. Fa rehefa miditra ianao dia tsy maintsy mivoaka. Rehefa nivelany indray ianao dia tsy maintsy miditra ianao ny alina. Tonga maraina mivoaka indray ianao dia alerotory. Dia ohatran'izay ihany koa io fiainana io. Misy zavatra azonao dia misy zavatra fotsitra. Fa reny rehetrarehetra reny zavatra mandalo daholo reny. Fa ny zavatra irenan'ny fotsika dia ilay Jesosy Kristy maharitra. Ilay tenin'Andriamanitra maharitra. Ary izay mampatonga antsika hoe ny teny fikasana ao antsika. Dia izay nomeny Kristy antsika. Sy nampianarany tamin'ny alalan'ny apôstôly masina. Izay ny atao hoe kristianisma rahalasena-bavy. Fa ny olana dia zao ny ankamaroan'ny kristianisma ankehitriny, judaisme daholo misy Jesosy. Izay ny définition kristianisma ankehitriny. Dia rehefa mandeha ianao na fiangonana izy dia eno ny fanambarana. Fa fanambarana sy firesahana sy toriteny miorina amin'ny fanambarana ny testamenta taloha daholo. Satria izay mety amin'ny saram-babem-bahoaka. Satria izay mety amin'ny olona rehetrarehetra. Satria izay mampandroso, mampazoto ny olona rehetra. Fa raha vao zavatra hafa ny torinao ao, tsy manao voka dehibe tsony ny olona. Teninao teny hafahafako. Tsy tonga tsony ny mpanan-karena. Dia ahoana tsy mandroso tsony, tsony ny fohibe ianao, fa ahoana moa izany ny taminareo niditra tao reto ny olona tao. Zay zao isaky mihetsika mahazo fitoriana avy any amin'ny olona hoe hafahafa be olona teny torianareo ao. Fa isika rehefa ao amin'ny Kristy dia zavatra hafa ny sakafontsika. Ilay filazantsara, ilay zava-panahy, ilay mampandroso, ilay manombo ny mazao ahy. Fa mamelona ny Kristy Jesosy ato anatiko. Manombo ny toetrako, manombo ny filako, tsy mamevana le mazao ahy. Fa rehefa ny manomevana ny mazao ahy, no toriana, dia azagaginareo raha feno toetra ny nofo any fiangonana. Azonareo mahatonga izany. Manina misy adalahy ny ampiangonana. Satria ilay zavatra mamevana ny nofo no mena any. Tahiny ianao, ambininy ianao, mety io. Ianao tsy maintsy tafita, ianao tsy maintsy tafavoaka. Raha manao dossier ianao tsy maintsy avaly io. Taitra ny ambo-po any anaty. Taitra ny ego any anaty. Andriamanitra lasa piasanao. Toko marary mihitsy. Zany ngeny any ambadika reny zavatra toriana reny avako. Piasanao anatateraka sitraponao rehetra. Ozy izy raha lazosy la série zay hoe ohatran'ny namo génie ao anaty lampy hoan'izay efa nahitany dessin animé na film any Aladin. Frottenao ohatran'izao le lampy. Dia mivoaka dia ozy izy le génie hoe inona ny tianao fa ho ataoko aminao? Inona ny tianao fa ho ataoko aminao? Manana safidy anankitelo ianao dia ohatran'izay ihany koa ty baiboly ty alaina le frottena zany le verset. Angatao izay tianao ankehitriny. Dia ozy izy le toyany tsy avelako ianao raha tsy tahinao aho. Zay zany le fandeha. Dia ampiasain'Andriamanitra natateraka sitrapoko rehetra. Vahoaka taloha zany. Fa ny vahoaka ankehitriny. Vahoaka ao anatin'ny fanekena vaovao. Dia tsy zafa izy. Za tsy maintsy miena. Izy tsy maintsy mitombo. Rehefa zay ny fiainanao, misy fiadanam-po mitoetra, velona ao anatinao. Amen. Androany tombo mizara amintsika ary mampianatra antsika amin'ny fanambarana izay fanomena antsika. Dia izy ny bokin'ny Hébreux tazo mafy izany.
amen. Ampahiresy faran'le namanao dia vavakantsika hasony mafy ny anjaranao e. Tsika vahoaka vaovao e. Izy fe ianao aloha sa sao dia tsy izy e. Raha tsy izy ianao dia ho anazy zany afatra zany. Za vahoaka vaovao tsinona. Za velomo fanambaran'i Kristy. Za velomo fampanantenan'i Kristy. Jerosalemako any ambony. Any ny andrasako mpamonjy. Jerosalemako tsy atsiaraby. Za mbola tsy tany. Zany nge tena mahavariana mihitsy fa ny olona re zavatra hita maso reny tena hiazakazahany. Za tena mifona mihitsy nefa tsy hoe gaga moa za fa anisany zavatra tsy dia mba manintona sy matahitra loatra zany hoe ho an'i Israely dia misy vato zay eo misy diatanana dia hoe teon'i Jesosy ny tehany zany hoe tanareo le reraka izy milanjana azy fijaliana dia ohatra misiantsy ohatra zay dia makany daholo ty fokom-pirenena rehetrarehetra ity hikasika an'le vato hoe teo tsy fantatr' izay fahamarinany fa on s'en fout fa zay fotsinoany dia alefa dia eto misy visite guidée spéciale mihitsy anaovan'ny zalahy jios business enjana matanjaka be mihitsy ny hoe manaraka ny lalan'ny azo fijaliana rehetrarehetra. Moa dia avany ianao tena ririndrindra moa ampiana fanampony atao batisa amin'ny Jordany ianao ay feno ny kapokako tompo afa-po tanteraka. Zany zavatra hita maso daholo ifamatoran'ny olona zany fa ny antsika ao tsy hita maso ao ny fanantenana iainana isan'andro tsy vakansa 10 jours en Israël fa isan'andro miaina zany zavatra zany ao anatin'ny fosy fanao manana fanantenana mianana fianteherana tsy ny amin'izay fanambarana fitahiana sy fanambarana fahombiazana sy famahana fa antompo zany raha sitrapony tsy haiko ianao raha mba mahasamy teny an'izany fa antompo zany raha sitrapony rehefa marary ianao tsy haiko ianao raha samy teny an'izany sitranon Jesosy raha sitrapony fa na marary na salama an Jesosy hozy Paul miresaka na velontsika na maty dia ny Kristy fontsika tsy matahotra na inona satria velona ao anatin'ilay mesazy izay nomena an'ilay vahoaka ny Kristy. Nao hitsangantsika hivavaka ankehitriny tsy fantatro izay namangin'ny tompo anao fa za aloha nomen'ny tompo anjara androany dia resaka aminy ao misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotrany amin'ny zavatra rehetrarehetra, misaotrany amin'izay nataonao misaotra tompo fa tsy tsireritra na nirina angetahetako ny fanambarana izay nomenao an'ilay vahoaka ara-nofo. Tsy tsireritra ny etahany Israely tsy tsireritra ny fanafahana ny Israely tsy tsireritra ny zavatsoa izay nomena azy ny volamena ny vato fotsy safapony zany zavatra rehetra zany endreny amaron'ny sokosa nomenao nataonao mpiara-mandova amin'ny Kristy nomenao fiainam-baovao natsanganao indray ny fiainako tsara kokoa tsy ny fiainako ara-nofo natsanganao indray fa ilay fiainan'ny amako any anatiko Jesosy malala misaotra anao afa nataonao mpiara-mandova aminao misaotra anao afa ny Jerosalemako any ambony misaotra anao afa tsy manana fialonana any amin'izao tontolo zao ny amin'ny arena n'izao tontolo zao mahantra izao tontolo zao mahantra eo ambony arena manana zavatra maro izy fa mahantra izy dia fampahirezatena raha maniry arivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto